Salama daholo androany isika dia andao raha hiresaka ny mahakasika ny pitsopitsony amin'ny fampielezan-kevitra izay nisy nanomboka tamin'iny andro 20 novambra iny ary hita taratra fa samy miezaka manome ambiance sy fahafahampo ho an'ireo izay mpanaradia azy ireo kandida rehetra izay nirotsaka fidiana amin'izay fifidianana kominaly izay ary hita taratra ihany koa fa maro ireo hiran'ny mpanakanto izay ampiasainy ireo kandida amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay ka isany ny hevitra mahakasika an'izany mo ny mpanakanto rosy nilaza mazava tsara ny tenany ny eo amin'izay mahakasika ny kanto sy ny fampielezan-kevitra izay ka isany ny solovava an'ireo sendika ny kanto fa mila fanarahana na contrat ny fampiasana hira malaza misy tompony amin'ny fampielezan-kevitra hoy mpanakanto rosy sy ny sendika an'izay resaka zavakanto izay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto tsy ampendrena mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary Melony dirantsika amin'izay pitsopitsony mahakasika ny fanehoan-kevitra an'ireo avy eo anivon'ny sendika ny zavakanto zay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nisy afo izay nirehatra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ity herinandro ity izay isany nanaitra ny be sy ny maro mo raha vantany vao nahita an'izay afo nirehitra teny izay miendrika ny hodoro tanety izay. Efa voafehy ny afo teny akaikin'ny pista taorian'izay tamin'ny faritry ny seranam-piaramanidina Ivato teny ka niverina amin'ny laony ny asa rehetra mifandraika amin'ny sidina raha ny vaovao navoaka ny ravinala aéroport ary afaka mipetraka soamantsara ny fiaramanidina any kompania mpitaterana anabakabaka Ethiopian Airlines sy ny Corsair manasa ny mpandeha izy ireo mba hifandray mivantana amin'ny sotram-piaramanidina misy azy avy raha mila fanazavana mahakasika ny sidina izay tian'ireo mpandeha hiarahana izay. Midika izany fa nadia teo aza izay resaky ny famaizana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato zay izay miendrikendrika doro-tanety zay dia tsy niandrela ny mpamonjy voina fa avy hatrany tonga dia nandray andraikiny amin'izay fifehezana ny afo mba tsy hiparitaka etseroa izay. Resaka fangalana hetra ohatra faingo 10 isanjato amin'ny transaction mobile monnaie indray ho an'ny vola maheriny 5 alina sy iray hetsy ariary. Nandefa taratasy ho an'ny général misahana ny hetra ny avy eo anivon'ny établissement des monnaies électroniques na ny EME nambaran'izy ireo fa hampitombo ny sarany tolotra izay tsy ho zakany mpanjifa ny fangalana io hetra io. Hisy fiantraikany avy hatrany ary haharitra eo amin'ny isan'ny mpampiasa mobile monnaie izany hoe hihena 300 isanjato hatramin'ny 400 isanjato ao anatin'ny enim-bolana koa ny sandan'ny transaction arak'izany. Tsy ohatra ny 50 miliara ariary akory arak'izany ny vola ho azon'ny fanjakana amin'ny taona 2024 raha tarehy marika mifanalavitra amin'ny lay 70 miliara ariary napetraka ho tratrarina. Hisy voka-dratsy eo amin'ireo izay mpanao cash point izay miisa 4,9 alina sy iray hetsy izay mivelona amin'izany koa ity fakanana hetra ity. Takin'izy ireo arak'izany ny fanatsoahana io fikasana haka hetra io ary takina ihany koa ny sy ny fiaramidinika amin'ireo mpiaramombonantoka toa ny EME, ny ekipa eo anivon'ny DGI ary ny Banque Foiben'ny Madagasikara hitadiavana vahaolana hafa mifanaraka amin'ny tanjona ara-toekarenina sy sosialy ho an'ny firenena. Eo amin'ny resaka fifidianana ben'ny tanàna indray sy ny mpanolontsaina ho an'ny tanàna. Nilaza i Andriamatoa Hery Rajaondranomampianina tao amin'ny pejiny tao nilaza mazava tsara amin'ny ambangovangony mahakasika an'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Araky ny nambarany hatrany dia toy izao manaraka izao. Ry voaka malagasy mpiray tanindrazana kihontalana lehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fifidianana ben'ny tanàna izay fifidianana ifotony sy tena manakaiky ny vahoaka indrindra. Hanomboka anio ny fampielezan-kevitra ho izy tamin'iny andro ny 20 novambra iny
koa mahaiza mifidy aza mijery tsangan'olona fa mifidiana tsangan-kevitra. Inona ny fandaran'asa izay ho arosony ho an'ny tanàna misy anao? Inona ny foto-kevitra ijoroany? Tsy nitondra vokatsoa ho an'ny firenena ny fifidianana tsangan'olona sy ny fivarotana safidy tamin'ny ankizarazara somby mofokely. Koa mahaiza misafidy izay olona tena hitanao fa vonona hitondra fampandrosoana marina tokoa. Eo am-pialatananao vahoaka ny fahefana afaka hanova ny hoavin'ny tanàna misy anao sy ny hoavin'ny taranakao, ary mila firaisan-kina ny rehetra ny fiovana sy ny fanovana hoy hiatrany Andriamatoa filohateo aloha ity, tsy iza moa izay fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tao am-pejiny tao tamin'ity herinandro ity, raha nilaza ny ambangovangony sy nanentana ny voaka malagasy izy ny mahakasika amin'ity fifidianana kominaly izay ho atao afaka fotoana fohy ity. Mazava arak'izany ny tiany ity filohateo aloha ity ho lazaina sy ho ampitaina ho amin'ny voaka malagasy, aza manaiky ho voavidin'olona na ihany koa ho voarebirebin'olona izay safidinao izay fa mahaiza misafidy tsara, fa aza mba hoentiny namana amin'ilay hoe ito no mety amintsika fa mba mahaiza izay hoe ity no mety amiko. Ka noho izany dia any am-pelatanan'ny voaka tsirairay izay safidiny izay fa tsy sanatria akory misy namana mitaona hoe ndeha hifidy any ranona dia lasany daholo ianareo mianakavy. Mbola ao anatin'izay fampilezan-kevitra izay hatrano toy ny mahazatra sy fahita matetika dia tsy vitsy amin'ireo kandida no mampiasa an'ireny hiran'olona kalaza ireny ho entina hanentana an'ireo izay mpanaradia azy ireo mandritra an'izay fampilezan-kevitra izay ataon'izy ireo izay. Ka noho izay dia naneho ny heviny ny veoniviny sendika ny zavakanto tamin'ity herinandro ity, nilaza mazava tsara izy ireo araky ny fanehoan-kevitra izay nataon'izy ireo hatrany ny eo amin'izay mahakasika ny kanto sy ny fampilezan-kevitra izay. Nilaza ny sendika ny kanto fa mila fanarahana na contrat ny fampiasana hira malaza izay misy tompony amin'ny fampilezan-kevitra, ohatra hoe Tinova Antira Bruno izany. Niraisindreo ohatra tao anatiny izay fanambaran'izy ireo izay. Zony tsirairay ny mampiasa sangan'asa amin'ny hitiavany azy raha toa ka tsy fitadiavam-bola na tsy propagandy no hampiasana azy. Tokony mihera amin'ny tombokira raha hanao interpretation na cover na parodie ny sangan'asany ndrao manohitohina ny haja mamboninahitra na hiteraka olana aminy ny asany na ny fiarahamonina ny fiheveran'ny mpihaino fa izy no manao ilay parodie na adaptation ny hirany na misy ny feony tsy ny fanarahana taminy. Hoy Andriamatoa Rasimanana Paulbert hatrany tao am-pejiny tao raha nilazany heviny mahakasika an'izay fampiasana ny hiran'ireo mpanakanto kalaza amin'izao fampilezan-kevitra izao. Midika ve izany fa misy amin'ireo mpanakanto kalaza dia tsy faly amin'ny ireny hiran'izy ireo izay ampiasain'ireo kandida amin'ny fampilezan-kevitra izay raha toa ka tsy nahazo lalana tamin'ireo tombokira izay malaza izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa isan'andro eto. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia marary soa.